mikasitrananao mianaran'i Jesosy izay manana tombony manokana toy izao hoe miara-mipetraka kely. Raha oharina amin'ny 420 oranay dia tena hoe ora vitsy. Nefa ohatrany hoe rotoroto be ihany amin'ny fiainanay dia fahasoavana be ilay manana fotoana iainonanao. Anjara tsara tsy esorina aminay izany dia mankasitraka Tompo aho. Misaotra fa mampiray anay ianao ato anatin'ny radio vaovao Mahasoa, na olona mifanalavitra be raha ny fiainana misy anay isan'andro dia afaka hoe miaraka eo an-tongotra ao eo dia miaraka. Dia ankehitriny izahay dia anokatra ny fonay, miaraka iaino ny teninao. Mbola manana zavatra ampianarina ny hatrany ianao. Matoa izay tsy niakatra velona tany an-danitra ohatry ny Enoka dia satria tianao mbola ho tefenao amasinina mitombo amin'ny fahalalana tsaranao. Dia tsy mahalalanao fotsiny ato anatin'ny saina ihany fa miaina mihitsy mampiatra an'izany. Misaotra tamin'izay andro rehetra efa teo aloha teo dia ndreto izahay mbola vonona hianatra aminao indray fa namasina mampianaranay. Ny feo izay mety manelingely laha ho aty sainay ao fa ety ivelan-drehetra ihany koa atsahatra mianaranao izany. Ianao no manome fifantohana anay rehetra dia afaka mandinika tsara. Mandinika tsara ny toerana misy anay ankehitriny sy ny lalana andehananay hoe makaiza sy makaiza moa izany fiainana izany izahay rehetra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Amin'ny ity an'io ity dia miaraka mandinika tsarantsika akabahana vaovao mihitsy alohantsika. Bahana vaovao manahoana moa hoe akabahana kely tsika ny amin'ny hoe volana anankitelo izay ny lasa, mbola misy volana anankisivy izany se. Dia izay vao tapitra ny taona. Indraindray mantsy rehefa tonga ny 1 Desambra dia amin'izay ihany tsika asianao vao hoe ndahoana mba hanao bilan kely e, ohatry ny ahoana. Fahasoavana be ny manomboka volana vaovao tsika ankehitriny dia andao misaina aiza ho aiza ianao sy ny Tompo. Amin'ity taona ity efa hainao tsara ny lohahevitra resahantsika hoe mianatra makatoa an'i Jesosy na dia ho faty aza. Izay ilay ianarantsika, mianatra makatoa an'i Jesosy tsika sy ianao. Dia ao anatin'izay ary anio manokana dia te hisaina isika andinika ny amiko sy ny aminao, samy mandinika ny azy tahaka ny mijery fitaratra izany tsika sy ianao eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia mandinika hoe mamovy ve izany ity fiainantsika sy ianao ity, misy vokatra hoentin'ny fiainantsika ve, ary voatry ny ahoana ilay hoentin'ny fiainanao. Mamovy ve ny fiainanao ary mamoa inona. Laotsika sy ianao hijery tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 7:10 andinin'ny 9 hatramin'ny 10. Sokafy ny Baibolinao ao amin'ny Luka 7:10 andinin'ny 9 hatramin'ny 10. Io no hiaingantsika anio. Fanoharana nataon'ny Tompo ity vakiako aminao anie Luka 7:10 andinin'ny 9 hatramin'ny 10. Nanao an'ity fanoharana ity Jesosy. Izao ilay fanoharana natao. Nisy olona anankiray tarihako hatrany ianao rehefa nandray tenin'Andriamanitra tsika dia ohatrany hoe mijery film ianao, miditra ao anatin'ilay izy mihitsy tahaka ny hoe mijery horonan-tsary. Nisy olona anankiray hoy izy nanana aviavy nambolena teo amin'ny tanim-bolobony. Dia nakeo izy nitady votaminy fa ahoana hoy ilay tenin'Andriamanitra? Tsy nahita. Ka dia hoy izy ilay tompon'ilay tanim-boloboka izany niteny tamin'ny mpamboatra ny tanim-boloboka hoe indro efa 3 taona izay tonga mitady vota amin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io nahoana io no manimba ny tany. Andinin'ny 9. Fa ilay mpamboatra namarika nanao tamin'ilay tompon'ilay tanim-boloboka hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piado manodidina azy ka asiako zezika. Angamba mbola hamoa izy fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany izy. Izay ilay tenin'Andriamanitra.
Hitantsika teo amin'ilay anjininy teo aloha teo hoe tonga le sarin'ilay izy moa zany andraso averiko azavaina aminao tsotra kely hoe tonga le tompon'le tany voaloboka. Misy tany voaloboka teo dia misy aviavy namboleny le tompon'le tany voaloboka teo amin'le tany. Dia tonga izy hizaha tahaka ny hoe nanao inspection. Fa ohatran'izay mihitsy ny ataon'ny tompo amiko sy aminao androany. Androany manokana zany ny tompo tonga mizaha atsika. Samy manana ny fiainany daholo tsika sy ianao. Matetika dia matetika no andraisan'Andriamanitra ny ohatr'ilay hazo. Oharin'Andriamanitra amin'ny hazo sika atao anatin'ny teniny. Hitantsika hoe le sarina ilay tompo hoe misy tany voaloboka dia misy hazo aviavy namboleny. Tsika sy ianao samy manana ny tany voaloboka nambolen'Andriamanitra antsika. Samy manana ny azy, samy manana ny ankohonana ny voany daholo. Tsy izay? Androany zany ny tompo mizaha antsika sy ianao tsara. Dia mitady izy hoe tahaka n'ilay nataon'ilay tompon'ilay tany voaloboka. Efa 3 taona izay aho izy no nitady vota amin'ity aviavy ity. Dia tsy nahita izy, dia niteny izy hoe kapao io zavatra io. Ny zavatra raisintsika ao anatin'izany ohatran'ny hazo hoy averimberin'ny tenin'Andriamanitra atao anatin'ny teniny manohatra antsika sy ianao ohatran'ny hazo. Fa ianao zany amin'ity tsika sy ianao miresaka androany ity mba hazo ohatran'ny ahoana ianao zany. Aleo mandinika ihany tsika, aleo mipetraka aloha dia mijery mihitsy hoe hazo ohatran'ny ahoana. Hazo toy ny ahoana ianao. Ny hazo misy karazany. Aleo ataontsika hoe misy karazany anankiroa raha ohatra ka kilasiana lehibe ny hazo. Misy ny antsoina hoe hazo fanatsarana ny tanàna. Atao hoe arbre décoratif zany izy, manatsara tanàna. Tsy misy hoe voanina akory ilay izy zany, fa tsara jerena. Dia misy ny antsoina hoe hazo fihinam-boa. Tsika sy ianao rehefa nalain'Andriamanitra tsika dia navahany tsara ho amboleny teo amin'izay tany voaloboka samy namboleny antsika avy. Ianao zany aiza ny tany voaloboka ao any Ambohimanarina ohatra, izay zao an'Itosy mipetraka, any zany ny tany voaloboka nakamy tompo dia nambolen'Andriamanitra zany tsika, tsy namboleny ho arbre décoratif akory tsika sy ianao. Tsy hoe hanao anatsaratsara tanàna fotsiny ny asantsika eto ambonin'ny tany, tsy manome endrika ny tanàna, tsy izay fotsiny, fa nambolen'Andriamanitra tsika ho azo fihinam-boa. Atao anaty Baiboly oharin'Andriamanitra amina hazo fihinam-boa hatrany hatrany ny mpino. Eto izao miteny hoe ohatran'ny aviavy. Dia fanontaniana mipetraka zany dia ity hoe ianao ity zany zao hazo toy ny ahoana. Ny ahafantarana ny hazo hoy ny tenin'Andriamanitra ao Matteo 5:17-telopolo dia zao tsara ny tenin'ny Tompo hoe ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany. Fa ahoana hoe ilay tenin'ny Tompo mitoy an'ilay izy io? Fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ny ahafantarana antsika sy ianao zany dia amin'ilay voa avoaka antsika. Tsy ny ravina fotsiny, fa ny voa. Tsy fantatra ianao raha mamboly hazo fihinam-boa any tanànanareo, fa ny hazona paoma sy poara ohatra zao asa raha efa nahita an'izany ianao, pommier sy ny poirier, mitovitovy mihitsy ny endrika zany tsy azonao an-tsaina tsara hoe poary ity sa paoma raha tsy mivoaka le voan'ilay izy, fa mitovitovy. Ny voa no ahafantarana ny hazo. Ohatry ny ahoana zany zao ianao tsy. Efa zaraiko aminao hatrany hatrany moa zany fa averimberintsika sy ianao hoe hisaina antsika.
Eto Madagasikara manokana misy karazana hazo anankiroa. Ny karazana hazo raha eto Madagasikara dia misy ny hazo any amin'ny faritra mando dia misy ny hazo any amin'ny faritra maina. Samy eto amin'ny firenentsika daholo izany rehetrarehetra izany. Ny hazo any amin'ny faritra mando tany Mananjara zao tamin'ny voalohandohan'ity volana marsa ity tena mahafinaritra be mandeha amin'iny atsimo atsinanan'ny nosy iny. Maitso daholo ny zavatra rehetra jereny, maitso be daholo, mahafinaritra be, maitso tsara. Fa rehefa mandeha any atsimon'ny nosy, atsimo tena ry amin'ny faritra Androy sy ny sisa ry, tena kely rano any. Dia ny hazo any hafa mihitsy, hazo mahihy ozatr'izay ary hazo be tsilo matetika. Le hoe hazo be tsilo satria izay mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy. Ny tsilo dia fomba ataon'ny hazo rehefa hoe tsy manana rano betsaka izy hitahirizany rano. Eo zany zao tsika asianao no misaina, ianao ity zany zao hazo ohatrin'ny ahoana? Le hazo ohatrotry ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana sa le hazo any amin'ny faritra atsimo? Rehefa jerena ianao dia hazo ohatran'io hazo aseho antsika io ve? Ohatran'ny hazo maty. Tsy jerena azy mihitsy. Ary rehefa akekezina, lalina be. Rehefa akekezina dia tazomina kely, mba nanakaiky anao kely le olona tao an-tanàna tao, kay be tsilo be. Tonga dia mandratra, kay! Izay manakaiky anao dia manao hoe kay! Ohatran'iza zany zao sekely ity. Zao tsika asianao miresaka izao. Efa ela ihany ny tsika asianao manao feonam-piaino mantsy. Ohatran'ny efa atao jobely amin'ity mihitsy ianao. Fa sao dia mbola ohatran'io sy. Andao hoe tandremantsika tsara. Sa aloha jerentsika kely vetivety ihany. Le ao amin'ny marika toko faha 120 misy tenin'Andriamanitra ao tsy fanoharana le izy fa resaka aviavy ihany. Andao nefa vakitsika asianao ao amin'ny marika toko faha 120 manomboka ary amin'ny anjeny faha 12 ary. Zao le tena tompo ao hoe noho ny apitson'iny marika 12 manomboka eo amin'ny 12. Rehefa niala tao Betania Jesosy sy ny mpianany, izay le hoe izy, dia naninona raha hono Jesosy dia nona Jesosy, nona Jesosy. Dia rehefa nona ny tompo dia nahatsinjo aviavy anankiray. Maninona le aviavy? Mandravona ery alavitra ery izy. Tena keo fa toa hita vo aminy. Kanjo noho ny tonga teo aminy izy dia ahoana? Tsy nahita na inona na inona, afa-tsy inona ahoana? Raviny ihany. Fa tsy mbola tonga ny tao-pamoaza ny aviavy. Ary Jesosy namalika nanao tamin'ilay aviavy, resaka tamin'ilay aviavy koa izany ny tompo. Ahoana hoy ny tompo tamin'ilay aviavy? Aza misy mihinana vo aminao tsony mandrakizay. Ary narean'izany ny mpianatra. Dia afaka latsaka kely ary amin'ny anjeny faha 20 ny masonao hoe amin'io marika 12 ahoana ho le tenany tompo? Noho ny maraina raha nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Lalina be ty tantaran'ny tompo ity. Ianao tian'izany tianao ve ty karazana Jesosy ty? Hafahafa ty karazana Jesosy eto ty Jesosy atsika ihany nefa io sakaiza. Hafahafa ty karazana Jesosy ty fa Jesosy manozony ty. Ny anahy le Jesosy mitay ihany no tena tiako. Pio aloha io ka pio. Tsy mahazo piana io. Fa mila vakina dia mila henona. Ty tsy fanoharana ohatran'ilay nataon'ny tompo tary amin'ny Loka toko faha 13 fa zavatra tena nisy. Le tantarany seho nona ny tompo dia nahita aviavy mandravona. Matoa mandravona ny aviavy anankiray. Ty aviavy ty zany teneniny tsara amin'ilay anjiny faha 13 hoe tsy mbola tonga ny tao-pamoaza ny aviavy fruit saisonnier na hoe voankazo mandeha amin'ny vanim-potoanany. Ohatran'ny hoe goavy tsy dia possible loatra hoe mihinana goavy ianao amin'ny andro septembre satria tsy volanana goavy zany.
ohatraotra zany mihitsy zany zao ty an' jesosy ty ny aviavy a ohatrany goavy koa ny fruit saisonnier matetika ohatran'izay rehefa tsy fotoana le izy a dia manitsan-dravina mihitsy izy a maimaina kely zay izy dia avy eo izy manomboka maniry indray rehefa hoe anomboka hamoa fa ity aviavy ity tsy fotoanana aviavy kanefa le izy be raviny be tahaka ny mampanantena tsy hoe tahaka fa zay mihitsy rehefa tokony hoe ingaina zany le ravin'le aviavy dia tokony ahitana voa ao ambany kanefa le izy tsy nisy dia ahoana hoe nitompo tamin'ilay aviavy aza misy mihinana amin'notso ory sakaiza androany ange ny tompo a androany ny tompo ho iata aminao hoe tahaky ny manao inspection ny tompo mizaha atsika senao izy manainga atsika ohatr'izao zao zavatra ataontsika senao atao fiona amin'ntiaino zao tsy zao akory ny antsona hoe voa azafady averimberiko aminao fa zao ny antsona hoe ravina mandravina tsara ny atsika senao ty ato hoe zoma mafinaritra ohatry ty a sady tsy anampiasana ianao tsy any an-tanàna tsy mivarotra tsy mahay fa mipetraka be eto ny haintenin'Andriamanitra masina any ianao sakaiza fa so eritreretinao fa zao ny antsona hoe vo tsy zao ny vo fa zao ravina mandravina tsara ianao tiana zany zao ny vomivoaka amin'ny fiainanao ty so dia mba ravina fotsiny ka tonga ny tompo iteny ravina manahoana matoa ianao zao ohatran'izao a dia ny olona any an-tanàna manantena vavakiny a sa ahoana le hoe vo amin'ny fiainantsika jerentsika tsara tsika ve tena hazo mamoa fa nataon'Andriamanitra hamoatsika inona ny vo andrasan'ny tompo amintsika misy vo karazany anankitelo ny tiako ampatsahivina anao amin'ity tolakandro ity a dia andao samy hijery fitaratra tsika hoe mamoa an'izany vo zany ve mamoa an'le vo ny vo voalohany dia hitantsika any amin'ny Lioka toko 13 ao amin'ny Lioka toko 13 andiny 15 a zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tapany voalohany Lioka toko 13 andiny 15 tapany voalohany mamoaza voa mendrika ny fibebahana ny vo voalohany andrasan'Andriamanitra amintsika senao a dia ny voan'ny fibebahana efa nahita an'izany ve izy rehefa miresaka fibebahantsika teny izay satria ianao efa ela be mihitsy ny kristianina dia voambola ampiangonana misosa be mihitsy aty anaty lohantsika senao zany hoe mibebaka ane androany aleo aloha mipetraka ny ray mandeha mihitsy dia miara-mandinika hoe ahitan'Andriamanitra ny voan'ny fibebahana ve sa ravin'ny fibebahana fotsiny ny any amin'se ny ravina zany ravina fotsiny zany atao anaty lohantsika ato fotsiny le izy mijanona ao anaty lohantsika fotsiny ve tenenina foana fotsiny dia rehefa mivavaka dia mandeha ny formule mandeha ho azy ohatranao mihitsy nge zay zako taloha dia ohatr'izay zany resaka mibebaka zany dia meko kely fotsiny bebaka aminao atompony amin'ny ratsy rehetra bebaka amen zay vita so dia eritreretinao fa zany ny antsona hoe fibebahana voan'ny fibebahana ny andrasan'ny tompo amintsika ahitana ny voan'ny fibebahana ve ny fiainantsika senao ohatrany ahoana zany voan'ny fibebahana zany fa avy amin'io no hipoirany vo rehetrarehetra hitanao ny voankazo a rehefa hivoaka zay le fruit le voankazo iny dia ohatrany manao flera zay izy aloha azonao tsaina iny le fetomboany iny mihitsy zay le fibebahana tsy possible izy voafa mihitsy ny fiainantsika raha tsy mazava tsara hoe misy voan'ny fibebahana ina tsara le voan'ny fibebahana manana eritreritra lazazaraina aminao a ina ny antsona hoe fibebahana ay moa maty ka le zavatra efa ela le izy maty bon maty le izy tsy manino fa le sary tiako omenanao dia ity misy olona
kilao. Azonao an-tsaina izany olona 20 kilao zany ngeza be zany tsy sakaiza. Dia avy eo izy nanao régime dia lasa 5 amby 9. Azonao an-tsaina ve zany? Tena lasa nekely, tena nekely. Dia faly be izy mamoaka sary amin'ireny tambajotra tserasera, mamoaka sary hoe taloha ohatr'izao dia ankehitriny ohatr'izao. Ane rehefa nanao régime dia faly be zany, zao mihitsy amin'ny paosiko, niova. Nidikany hoe voan'ny fibebahana ravako. Dia misy talosy ankehitriny amin'ny fiainase. Fiainase ve misy talosy ankehitriny? Fa raha ohatra ka tsy misy talosy ankehitriny ny fiainanao, talosy ankehitriny aiza? Talohany nandraisanao an Jesosy dia aorianany nandraisanao an Jesosy. Sa fiainanao dia mitovitovy eo ihany, ohatran'ny lakolosy miteny hoe teo ihany ny teo, teo ihany ny teo. Za hoe fiainantsika se, raha izany ny fiainanao dia hoy aho hoe aleo androany tonga saintsika, tompo mbola tsisy voan'ny fibebahana, izany fiainako izany. Misy zavatra niseho dia nitondra fiovana mahery vaika. Izay ilay tenenin'ny Jaona 4, andininy 4, tenenin'ny Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraka indray. Ohatran'ilay olona hoe be voky izy teo dia avy eo tsy botsina intsony ny kibo fa lasa mitrotro zaza izy dia lasa teraka izy izany. Misy fiovana. Ny fiainana severavako efa nisy fiovana ohatran'izay. Misy taloha sy ankehitriny. Ny antsoina hoe fibebahana dia mahita ny tenantsika, mahita ny tenantsika sy ny ataontsika tahaka ny ahitan'Andriamanitra atsika. Efa hitanao ve ny ahitan'Andriamanitra anao? Ny ahitan'Andriamanitra anao hoe tsisy raisiny ianao. Izay ny ahitan'Andriamanitra anao. Ny ahitan'Andriamanitra anao dia tena olona mpanota hoy ny fitenitsika voambola am-piangonana koa izany mpanota izany. Indraindray tsy tonga saintsika izy mpanota, fa izay mihitsy tsika natiorantsika no maha-izazy antsika mihitsy. Mpanota, ratsy, tsy misy tsara na dia kely akory azy, tsisy azo ankasitrahana aty anatintsika. Mahita ny tenantsika sy ny ataontsika. Mahita an'izay tahaka ny ahitan'Andriamanitra dia izay ny fiantombohan'ny fibebahana. Raha tsy hitako izay, raha tsy hitako hoe marikoriko kaiza le mampanota anahy, marikoriko kay le zavatra ataoko. Raha tsy hitako izay dia tsy eritreritra ny mila vonjy aho, fa mila tonga amin'izay toeran'izay aloha tsika senao hoe mahita ny tenako sy ny ataoko somary mazava be io fa tsy manino, tahaka ny ahitan'Andriamanitra. Rehefa mahita an'izay dia iny no mitodika satria marikoriko le zahako, le ataoko dia miala amin'iny ao ny avy miaraka amin'ny baibolinao any amin'ny Ezekiela 4:7 vetivety Ezekiela 4:7. Ezekiela 4:7 ary amin'ny andininy faha-1:30 no vakitsika. Ezekiela 4:7 eo amin'ny andininy faha-1:30. Izao ny soratra hoe dia hotsarovanareo ny lalan-dratsinareo sy ny fanao tsy metinareo, ka dia arikoriko anareo ny tenanareo no ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Tamin'ny fiantombohan'ny taona isika rehefa ny fampizara ny tenin'Andriamanitra dia niresaka anao any aretina mora alefa ny devoly amintsika iny tadidinao le aretina, inona nga ny anaran'le aretina?
aretiny tsy dia maninona. Raha ohatra ka tsy mamela n'Andriamanitra manokatra ny masontsika isika dia tratran'io aretiny tsy dia maninona io. Raha vao tratran'io tsika dia tsy mahazoazo mihitsy ny fibebahana ataontsika. Fantatritsika ty anaty saintsika fotsiny eny tsy mety ilay nataoko, tsy mety zany, zafady ohatrohatr'izay fotsiny ataontsika. Fa tsy any anatintsika tsara ny misaina hoe tonga marikoriko ana le zavatra natao. Rehefa marikoriko tsaronao le ohatra na WC efa filazantsika iny latsaka ao anaty WC angeny dikany hoe manoty. WC efa feno latsaka ao ianao, marikoriko zany. Fa novonjen'Andriamanitra tao anatin'io ianao. Dia rehefa tonga saina amin'izay ianao dia mitodika ianao. Ny dikany hoe fibebahana ka raha mitodika taty ianao teo aloha teo miaraka amin'ny zavatra tsy nety nataonao. Ny dikany hoe fibebahana dia marikoriko anao iny. Dia iny ianao fa mitodika ivoho, mihodina 180 degré zany. Ohatr'izao teo aloha dia mihodina hoe ato zany azonao an-tsaina. Efa nisy an'izany ve ny fiainanao raha hafa. Za tsy miteny anao hoe tanteraka ve ny fiainanao hoe tsy manota tsony. Fa raha ohatra ka mbola mahazo aina ianao anaty fahotana na mbola marimarinonao fotsiny hoe iny kosa aloha eny tsy mety ilay izy fa zany hoe za ny olombelona dia tsy mandeha foana. Raha ohatra an'izay dia hoy aho hoe mbola tsy nahazoazo mihitsy zany fibebahana zany. Fa andao angataka amin'ny tompo aloha hoe tompo miasa tsy lovy amin'ny fahazavanao ny aty anatiko aty mba hahatonga ny hoe hazava aty amiko hoe mihodina 180 degré. Tandremo koa nefa fa sao dia diso fihodinana ianao raha hafa. Fa mihodina ianao tena mihodina hatreto fa avy eo indray mihodina ihany fitavaverina tany amin'ny farany mihodina 360 degré. Fa indraindray zany ny ataontsika senao efa hoe ratsy ilay izy fa niodikodina teo dia miverina tao ihany. Dia tsika senao avoazan'ny tompo ao anatiny. Any amin'ny Luka toko 7 zao ny tenin'Andriamanitra. Jereo ny baibolinao amin'ny Luka toko 7 teo ihany dia le andininy 7 kosa no vakitsika. Luka toko 7 ary amin'ny andininy 7. Zao ny tenin'ny tompo ao hoe indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia atahoana. Ohatran'ilay tary aloha mihitsy ilay nivakitsika tany amin'ny Luka 3:10. Ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Asa raha eninao zany. Ho ravako famindrapon'ny tompony hoe mbola mipetraka eto tsika amin'ity androany ity. Misy voinona amin'ny fiainanao. Ty fiainana miaraka amin'ny tompo ty tsy resaka fotsiny hanenjika fampianarana tseroa fa miandry voary fibebahana ny tompo ary raha tsy mahita ny tompo fa ny teo ihany ny teo dia ho apototry ny azo ny famaky rse. Kapaina enjana ane zany mitondra fanantahotra an'Andriamanitra ty anatiko hatrany hatrany ny fandraisana izany tenin'Andriamanitra zany antenaiko fa ny anatinao koa. Ny voa manaraka izay lazainao taminao hoe miresaka voa anankitelo aminao amin'ny ity an'ity ny voa manaraka voan'ny fibebahana ny voalohany dia ny vokatry ny fanahy faharoa. Ny vokatry ny fanahy. Misy sarina sehoko anao teo aloha teo, sarina Colgate ty. Sarina Colgate, sarina tubana dentifrice rehetra izay tsy fantatra mihitsy ngeny ao anatiny iza moa no miteny aminao rehefa mivarotra sady tsika malagasy enjana be raha hanao zavatra fosika. Iza miteny anao hoe tena dentifrice tokoa ny ao anatin'ireny Colgate amidin'ny olona ireny. Indraindray ianao revo be mihitsy hoe mora izany dia ravitra ianao vidy. Ary ahoana raha potserina lesy dia gresy be ny ao anatiny. Hitanao ilay gresy fanasana fanaovana tobily iny.
tsika sainao ia taminao hoe tsy rehefa mipetraka ohatr'izao mianatra tenin'Andriamanitra tsika dia hoe zao ny vo zao ny ravina fa rehefa mivoaka eto amin'izay zany tsika ka potsipotserin'ny fiainana dia inona izay mivomivoaka amin'izay ohatra ny ahoana ny vomivoaka rehefa potsipotserin'ny fiainana amin'izay zany se vokatry ny fanavy taona jerentsika sainao izay vokatry ny fanahy zay ny Galatsiana 5:10 move rehefa potsipotserin'ny fiainana ianao dia inona no mivoaka fitiavana ve raha ohatra ka mity an'ilay olona eto akaikinao eto olona tsy fantatrao io mihitsy normal ho azy zany tenenina tsotra tiako be nareo fa rehefa potseriny fiainana amin'izay am'le olona tsy mateo tiany mihitsy mipotra inona ny potra se fitiavana sa miteny hoe iny kosa aloha tsy raharahaky tsony mihitsy iny e sa hoana fifaliana ve no mipotra fiadanana ve no mipotra za tsy miteny anao hoe rehefa mandray vola amin'ilay voalohandohan'ny volana farapara volana iny tsy amin'iny ange ravina fotsiny iny se ravina fa rehefa misy mipotsitra amin'izay ilaina tena mbolana iny mihitsy misy mivoaka fiadanana sa inona no mivoaka sa palpitation goza be mihitsy fa zasy so dia tsisy misy faharipo ve patience misy famoram-panahy ve malefaka amin'ny hafa ve ianao sa misy bouton tsindriana hatrany zay hoe misy klika kely toa dia wawawa be misy fanaovan-tsoa ve vonina nampiny hafa sa hoe vonina raha ohatra ka inona ny karama aloha dia manao misy an'izany ve no rehefa potserintsika dia zany ve no mipotra rehefa potserina ve ianao dia misy voana fahamarinana sa rehefa potsitra hoe tsy misy asa azo atao mihitsy afaka mandoha volary amin'ny anina moa dia tafiditra miasa hoe potsitra zay potsitra tsara mihitsy hoe inona ary no tena ny anatintsika se voana fahalemem-panahy fanetretena koa ntsika zany fahalemem-panahy zany fanetretena sa rehefa potseriny dokadokany zalahy dia ohatra ny tonga dia naniry elatra be sidina ohatra ny baloma tery ambony tery osakaiza vohatry ny amony voana fahononam-po misy an'izany ve mivoaka amin'ny fiainantsika tena fotoana fanaovana bilan kely ndre mandeha alohan'ny andehanantsika amin'ny volana be da be manaraka mbola omeny tompo dia andao aza manaiky mandeha routine fotsiny hoe dia efa fitaomba afaka indray zaho hamonjy fotoam-pifoazana dia hamonjy inona nefa inona ny vokatra inona ny voa fa zany le tedaviny tompo ao ambanin'ny ravina ny se ka zahany mihitsy zahany toetra etsika senao hoe amin'ilay potsipotsitra rehetrarehetra reny so dia azo misandoka antsika senao te averimberiko aminao iny io atriny fa tsy maninona fa averiko foana so dia misy androany koa vao naheno azy dia manokatra ny maso le ohatra hoe ianao te hinana pibasy nefa ianao papainy eo tokotaninao dia ahoana ny ataonao lasa ve zany hoe ianao satria ianao te hinana pibasy misy idirany mihitsy hoe zany hazona pibasy hazona papay tsisy idirany mihitsy zany sia le izy hoe lokom-boasary fotsiny angamba ny idirany rehefa masaka samy mba mitovy fa ndray ngeza be ny papay dia ndray kely dia kely ny pibasy fa raha ianao zany te hinana pibasy nefa papainy ao tokotany dia ianao zany andeha hividy pibasy any anosy be dia scotchenao eo amin'ny hazona papay ve hoa le pibasinao dia atsonao amin'izay ny olona hoe avida olona rehefa ioty pibasy ao tokotaninay dia mizesta be mihitsy ianao gaga daholo mihitsy vao niditra teny am-bavady ny olona dia gaga enjana indray za papay anareo maniry pibasy zany fa matetika ohatrany ny fiainantsika sianao sandoka be autocollant be fotsiny so dia zany tsika maha-kristianina tsika za maninaiky andeha amin'izany ianao
inona ny hita amin'ny fiainanao. Raha sokotrena ngely ze hita ny havany eo, rehefa raikitra amin'izay ny tokoa da ninny andro eo fa io fa lozotra am-pitoerana. Sao dia zany, sao dia miezaka amin'ilay vokatry ny fanahy hita eo fotsiny izy, inao vokatry ny fanahy fiadanana, dia mody lamina tsara. Sao dia ataonao fiainana mody atao ary ty fiainana kristiana ity, mody satria hitandranina nation en photo de profil sa inona daholo PDP zava-poana sy misambo-drivotra. Olo sakaiza, inona ny maizy azy atsika senao. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, efa ao anatinao ve le voan'Andriamanitra? Manao bilan atsika dia aleoko saina tsara an'izay. Sao dia hazo misandoka ianao, matotsy mivoaka aminao le fruit, le vokatry ny fanahy faezahana be foana, dia sao dia tsinona mbola tsy navelanao nambolen'Andriamanitra ao anatinao le voan'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 7:7 tenin'Andriamanitra miteny hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voan'Andriamanitra, le voan'Andriamanitra, ny maizy azy an'Andriamanitra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny dikany hoe nateraka indray, arak'ilay Jaona toko 7:7 teneniko anao tery aloha hoe tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra tsika, tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraka indray. Midikany hoe ateraka indray dia ianao mamela an'Andriamanitra hiditra ao anatinao, hamboly anazy ao anatinao. Ianao manokana ny maka an'izany fanapahan-kevitra izany, andao atao azo antoka tsara se mba tsy tsisy diso hevitra mihitsy hoe PMV inona ny teneninao any an-danitra any, fa tsy izany no mampiditra any an-danitra. Fa zao efa nandray an'izay so manokana le voan'Andriamanitra, le maizy azy, le ADN an'Andriamanitra ve efa ao anatinao ao. Fanapahan-kevitra raisinao zany, antenaiko fa efa ao anatinao. Ny voan-drasan'Andriamanitra amintsika, ny voa taminao hoe karazany anankitelo ny voa izay andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny voan'ny fibebahana, ny voan'ny vokatry ny fanahy, dia vokatra olona. Vokatra olona. Inona ny tinambara amin'izany? Any amin'ny Matthieu toko 7:20 ilay tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe mandeha any nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny tena tompontsika amintsika zany miteny hoe ataovy mpianatra. Ny dikany hoe ataovy mpianatra tsy hoe i pastera sy mopera sy i katekista sy tsy fantatro ihany manao an'izany, fa itsika senao no maka olona ho atao mpianatra ny tompo. Ny fanontaniana mipetraka zany zao dia ity: olona anankifiry re izay tamin'ny fiainanao, amin'ny maha-kristiananao? Olona firy re izay no tafiditra ny lanitra, na tamana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra vokatry ny fisianao? Olona firy izay no tafiditra ny lanitra, tamana ao an-danitra, tamana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra vokatry ny fisianao? Eo indray aloha zany tsika sianao mandinika tsara. Misy olona tena tafiditra ny lanitra tokoa ve vokatry ny fisiantsika? Sa misy olona mifanohatra amin'izay tsy te halala an'Andriamanitra intsony vokatry ny fisiantsika? Dia mandinika tsara an'izay tsika sianao. Fa ho antany tompo an'izany itsika mizahantsika izao ankehitriny izao. Misy olona zany ve tamana ao an-danitra ao, rehefa mahita ny fiainanao izy dia hoy izy hoe tiako be koa izany anompo an'izany Andriamanitra ao izany. Tamana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra vokatry ny fisianao. Nao samy
hieritreritra n'izany tsika. Ny fepetra fahatsika asianao mamoa, izay le vokatra, le fruit andrasan'ny tompo amin'ny fiainantsika, voan'ny fibebahana, ny vokatry ny fanahy, toe-potsika mipotra ety ivelany, le olona resy lahatry ny tompontsika vokatry ny fisitsika. Ahoana ary ny atao mba hahatonga atsika hamotsara. Ndao jerentsika ny tenany amin'ny Lioka 9:4-10. Lioka 9:4-10. Izao ny tenin'Andriamanitra. Lioka 9:4-10. Ireo teny amin'ny tsilo, hoy ilay tenin'Andriamanitra, dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia maninona hono? Voagejany fiahiahiana sy ny harena sy ny fahafinaretana izao tontolo izao dia ahoana? Tsy mahavanimbo. Firy-taona ianao izay no nahafantatra ny tompo? Firy-taona ianao izay no mpiaino RVM? Firy-taona izay ianao tiany efa mpiandry? Sa firy-taona ianao izay atsoina mpandrefana samy tompo, sa vita confirmanda, sa inona daholo raha izay tianao rehetra? Firy-taona izay? Le hazo ny tenenin'Andriamanitra tao amin'ny Lioka 7:7 tenenina hoe 3 taona hono izay Andriamanitra nizahany izy. Andriamanitra izany izao efa firy-taona mizahanao. Sao dia mba tsy mahavanimbo ary tsika asianao ty. Izay ve le fiainanao? Ohatran'ny te an-tany mihitsy hoe fa inona ary izao mahazo azao? Ohatran'ny tsy mety tafavoaka tsara, ohatran'ny tsy mety mandeha amin'ny fiainana ara-panahy. Mianatra foana fa sao dia ohatr'izany tsika, mianatra foana fa ina mahatonga an'izany? Tsy mahavanimbo, satria misy zavatra anankitelo tenenin'ny tenin'Andriamanitra ahi-dratsy maniry eo amin'ny fiainantsika. Misy karazana ahi-dratsy izay mahatonga ny hoe tsy mahavanimbo le hazo. Izany ahi-dratsy izany raha ohatra ianao mpamboly dia azonao an-tsaina tsara. Ny ahi-dratsy izany tsy misy olona mihitsy hoe za andeha hamboly ahi-dratsy androany. Tsy ambolena ny ahi-dratsy sia, fa mandehandeha ho azy eny izy, maniry ho azy. Ny ahi-dratsy dia ny zavatra rehetra manakana na limite mametry ny fivoaran'ny fiainam-panahintsika asianao. Maniry ny ahi-dratsy rehefa tsy karakaraina. Raha vao tsy mahakarakara an'ilay tanimbolitsika isika dia maniry ny ahi-dratsy. Misy karazana ahi-dratsy anankitelo tenenin'ilay tenin'Andriamanitra: ny aia, ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainan'izao. Eo indray izany tsika asianao dia mandinika inona amin'ireo izany, fa amin'ireo hatrany mihitsy no mampatsy mahavanimbo antsika se. Na izy telo miaraka, na ny ray amin'ireo, na ny roa amin'ireo. Andao anjinitsika. Ny aiavy raha afaka mbola mahatonga antsika tsy mahavanimbo Mbola be tebiteby hatrany ve ianao? Izay marika ny tsy finoantsika, ny tsy fatokintsika ny tompo. Mbola manome mialatsiny ihany ve ianao hoe ka za kosa ny mba olona ihany, normal raha mba mitebiteby. Normal miaraka amin'ny devoly zany se, fa tsy normal miaraka amin'ny tompo. Normal ao amin'ny tompo zéro stress. Zay normal miaraka amin'ny tompo. Aiza ho aiza izany tsika asianao. Raha ohatra ka feno an'izay azy atsika, dia fotoana indray izao hoe andao rangaha. Zavatra efa nenarantsika asianao mihitsy izany zavatra tantarako aminao izany. Fa initsika mihitsy hoe aleo aloha mipetraka indray mandeha. Mandinika fa sao tsy mahavanimbo. Ina izao no mampiay sety. Aleo tsorina amin'ny tompo ilay izy.
inona ny mbola le izy misy hoe mampitebiteby aia tahotra sobika anankiray daholo ihany zany rehetrarehetra zany trea zany mihitsy hiatsoana hoe aidratsy. Tena ny tompontsika amintsika milaza hoe petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito, petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy ny miay anareo. Isaky ny manahy ianao dia miteny ianao zany amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mahavita azy ianao fa leo isainako azy aloha. Zany ve ataonao zany? Aza dinonao ny famadiana an'le izy mivavaka arak'ile Filipianina 4:9. Aza manana inona na inona faoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana noentinareo maneho ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Efa nataonao ve zay? Sa hainao teoria atao anaty lohanao ato fotsiny zay le tsy mahavanim-bo zay fankatoavana ny andrasan'ny tompo amintsika. Andao tsisy anaiko adalainy zany fanahiny zany tsika. Le tahotra afa-dio vavaka. Le aidratsy faharoa ny arena. Ny arena. So dia zany re raha afaka no mandeha ao anatin'ny sainao vao mifo maraina ianao dia efa mieritreritra hoe ahoana ny ahitako vola androany. Vao mandeha ianao dia mieritreritra hoe ahoana ny ampitomboko an'ity. So dia arena. Tsika senao tena tenenin'Andriamanitra any amin'ny lioka. Avadio any mihitsy aloha Baiboly sy ampatsahivony izay tenin'Andriamanitra ao amin'ny lioka zay. Ao amin'ilay lioka toko faharoa ambin'ny folo. Tenenan'ny tompontsika hoe Asoloha jerena. Lioka toko faharoa ambin'ny folo. Ary amin'ny andininy faharoapolo sy vakiko aminao mihitsy le lehilahy lasa dalany areny ty ianonao nge fanoharana ataon'ny tompo manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Zany mihitsy zany zao tadavina mihitsy mba mahavokatra ny fiainana. Dia zao nieritreretin'ilay rangata ao am-pony, ahoana re ny ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra hoe. Dia hoy izy hoe hitako ny hevitra andravany trano fitehirizako ka hanao zany lehibehibe kokoa dia ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko hoe ry fanahy manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, ny faly. Fa Andriamanitra kosa nanao tamin'ny hoe ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra aminy? Ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra noharinao. Mifaraka amin'ny roapolo dao mbola hiara-mamaky antsika senao. Dia toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena amin'Andriamanitra. Le aidratsy tsy maninona mihitsy ny manan-karena raha afaka fa manan-karena minina ianao. Tian'Andriamanitra hanan-karena mihitsy ianao fa diso paika loatritsika senao amin'ny fiainana fa te hanan-karena fiainana eto tany fotsiny. Tsy omen'Andriamanitra anao io rehefa tsy zakanao no mitondra azy fa mahavery ny fanahinao any. Andao jerena fa sao dia tsy mahavanim-bo vokatra io raharaha io. Eny azo koa fa mahantra velona le malagasy fa ny mampahantra antsika nge dia diso priorité tsika diso lahara-pahamehana. Rehefa tsy mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra tsika, rehefa diso Andriamanitra tompoina isika, manompo mamona na manompo samihafa dia tena mahantra ataon'Andriamanitra hoe ao anaty kilodoka ny zavatra azontsika hoy ny Hagai toko voalohany. Ahoana zany? Andao samy hijery indray androany sao dia zany no tsy mahavanimbo anao fa satria sao dia mbola harena
maniry. Hitanao tsara le izy aidratsy ny arena. Maniry ho azy raha vao ianao zany tsy mikarakara ny fiainam-panahinao, tsy manan-karena amin'Andriamanitra ianao, maniry ho azy io aidratsy ny arena io. Lasa teanana. Zay hatrany ny any anatin'ny saintsika. Ny aidratsy hitantsika farany dia teneny ten'Andriamanitra amintsika ny fahafinaretan'izao fiainan'izao. Ndreo dia zany soray amin'izy telo eo na izy telo mihitsy miaina fotsiny amin'ny hoe aka-plezira amin'ny fiainana. Manalanala azy, vao mahazo vola ianao, jerenao ke ny adalàna atao midevoly amintsika sy ianao io mihitsy ohatra nefa reraka be amin'ny fiainana mihitsy atsina ka vao mahazo vola kely dia tonga dia zany io zao no mietsena, zany zao mba manamaivamaivana ny atao anaty kato e. Misy olona dia zany azy plaisir, mety hoe mihinan-kanina, mety manao jeu, mety tsy fantatro daholo, fa sao dia eritreretina hoe fahafinaretana ohatr'izany fotsiny atao eto ambony tany, fa raha zany aidratsy zany. Maniry ho azy ny aidratsy raha afaka mariky ny tsy fikarakarantsika izay aidratsy zay. Dia araka ny manaraka teneniko aminao ny fepetra fahatsika sy ianao mamoa manaraka dia mila miara-miasa amin'Andriamanitra tsika. Araka ihany amin'ny Jaona 5:12 teneniny hoe izay efa mamoa dia amboariny, rantsanany, dioviny koa ilay filazany azy, ilay hoe dioviny rantsanany mba hamoa bebe kokoa. Mitady voa aminao no Andriamanitra io. Ary satria ianao tiany sy nofidiny manokana dia ny dikany mandratsa atsika sy ianao izy. Mandratsa atsika sy ianao izy. Inona ilay ampiasainy? Rehefa tantaraiko anao lalandava dia averiko aminao. Misy pe anankitelo zay izy ho amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy. Problema, teny anglisy izy pe anankitelo. Problema, people ho izy amin'ny teny anglisy, na ny olana ary ny vesatra. Pression, people, problème. Zay zavatra anankitelo zay. Izy amin'ireo zao ny ampiasain'ny tompo amin'ny fiainanao ankehitriny ka tianao ikikazana hoe tsy esory amiko mihitsy ty. Fa magnino dia davinao esorina, lety be na le sekatera-ny tompo avelao eo meteza ianao amboarin'ny tompo. Misy fotoana sy tena mangataka mihitsy Jesosy roviana ary no faty ihany iny fa tena mandreraka be miara-miaina Jesosy misy tenentsika mifalira afaka fa ampiasain'ny tompo tsara. Andao hianatra handray tsara ny zavatra rehetra misy ao amin'ny fiainantsika tahaka an'izay hoe ampiasain'Andriamanitra ka io hampitombo vo anao. Manamaivana zavatra be rehefa jerena amin'izay maso izay ny problema. Pression, ina le pression le zavatra mila enjehana be da be amin'ny fiainana. Pression zany manafaka be atsika sy ianao kay rehefa jerentsika amin'ny maso hoe ve sekateranao indray ty tompo hoe amboary ahy. Ndao anaikitsika amboarin'ny tompo fa vobe no ao ambadika. Manaiky ny fahaizan'ny tompo. Eny re ny famaizan'Andriamanitra tsy mahafinaritra foana fa andao eketsika fa miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Izay ny tenin'ny tompo, izay voantso araka ny fikasan-draha teo hoy ny teny ao amin'ny Romanina 5:20. Dia meteza hiara-iasa amin'Andriamanitra manaiky, mankasitraka fa tsy menomenona sady tsy mitsoaka rehefa
misy le zavatra sarotra fa io no andratsanan'Andriamanitra antsika. Rehefa tsy manaiky miara-miasa amintsika dia tsisy azony atao koa fa eo aloha tsika mihodinkodina eo. Mihodinkodina tsika rehefa tsy manaiky ratsanan'ny tompo dia eo ny fiainantsika ela be tsy mety mamono. Ary ny olana mety isy fotoana ny tompo hiteny hoe klik, tapao io, kapao io. Raha miverina any amin'ny Luka 7:20 tsika mamarana azy. Hitanao ilay tenan' Jesosy tany amin'ny Luka 7:20 tamin'ilay fanoharana. Dia hoy izy hoe anjeny fahavalo, le mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taonjeny, mandra-piadoko manodidina azy ka asiako zizy. Izany ny tenan' Jesosy amiko sy aminao androany. Mizahantsika sy ianao nge ny tompo e. Za nge tsy mahalala ny fiainanao, ianao tsy mahalala ny fiainana, fa mianjahanjy eo anatrehan'ny tompo hoe ohatra ny hazo be tsilotsilo be fotsiny ohatra ny hazo maty mihitsy aza indraindray, be raviny be fotsiny. Ndao ahitsy miaraka amin'ny tompo. Ekentsika eo anatrehan'ny tompo hoe Jesosy mila mamoa, omeny tompo fahafahana hamoa indray tsika sy ianao. Mamoatsika rehefa velantsika ny tompo hiasa ty anatintsika. Mazava tsara fa efa nandray an'ilay voan'Andriamanitra aloha ianao ao anatinao. Dia avelao anisy zezika ho ny tompo, ho avainontsika, eo am-piavavanantsika mihitsy izy, dia asiany zezika. Meteza ho amboarin'ny tompo. Dia tena hoe misy dikany ny androntsika rehetrarehetra. Manomboka izao indray fahasoavana be afaka ny afaka manomboka vaovao hatrany miaraka amin'i Jesosy. Dia tena manasa anao amin'izany ao anatin'izao fiatombohan'ny volana 7 manaraka alohan'ny hataperan'ny taona, mbola misy volana anankisivy sy dia andao tsy avelantsika amin'ny tompo hivery maina fotsiny hiteny hoe tsy mahita vo mihitsy aza fa karakarainy, mety izao karakarainy dia mahita vo be. Efa misy olona resy lahatra filazantsara no fisitsika ve raha mbola tsisy tapao mihitsy ny hevitra hoe tompo tsy mety ke za fisiko zany, tsy miaina mba ho tahian'Andriamanitra ngetsika raha afaka hoe tsy zany ny antom-pisitsika, fa miaina mba ho fitahiana ho an'ny hafa, ahatonga ny hafa tafiditra ny an-danitra. Ianao ve fa manana fanamby an'izany raha hoe ahoana zao ny fanambina hoe mampiditra olona firy any an-danitra amin'ity taon'ity, sa isam-bolana, inona ny tanjonao, sa hoe azy lalany any lalany. Indraindray dia ohatr'izany fotsiny tsika azy miaina fotsiny. Asiana tanjona mamoa be, izay ny tanjontsika miaraka amin'ny tompo. Atao hivavaka itsika. Manasanao mihitsy hoe ianao sy ny tompo rery izao. Mifampiresaka amin'ny tompo ianao mandinika tsara hoe ohatry ny ahoana ny vo. Mamoa ve ianao sa mandrava sa mitsilotsilo, ary raha mamoa dia mamoa inona. Akipy-masonao dia hivavaka tsika. Andriamanitra iray amin'ny anaran'i Jesosy no ankasitrahana ianao, mamerina aminay. Mamerina aminay ny teninao hisainanay ny amin'izay vokatra hoentinay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Jesosy eo amin'ny fahazavanao eo izay dia mifona aminao mihitsy. Efa heninay lalandavana izany teninao izany. Efa heninay hatramin'ny hoe eo am-pototry ny azo hoe ny famaky, fa indraindray ohatrany tsy mivaky loha izany izahay. Indraindray ohatrany hoe ao fa rapitso ataonay izao hoe ay moa androany izahay tianao hisaina. Androany, inona ny vo avoakanay. Mifona aminao izahay raha mandravina be fahatany. Mifona aminao izahay raha ohatra ka tsy mitsy, tsy ahitanao an'ilay vo izay andrasanao. Mifona aminao izay tompo fa matetika izany resaka fibebahana izany
dia tena misosasosa fahatany fotsiny anaty lohanay ihany fa tsy ahitana fiovampo akory ny fiainanay. Mifona aminao izay Tompo raha ohatra ka be dido zahay, tsy mety manaiky fa manamarimary tena hatrany aty anatinay aty hoe ohatranay tsy dia ratsy loatra, tsy dia diso loatra. Andriamanitra taony ahita tsara ny maha izahay anay ao anatrehanao zahay. Ahita fa tsisy raisina kay zahay Jesosy, tena hoe mila mpamonjy fa very. Ahita fa ny ataonay kay tsy hoe sarona ny zavatra tsara ataonay, ny ratsy ataonay, dia tena horikoriko n'izay fahotana rehetra mbola mety ilomanosanay na mety amin'ny marinonay hoe nilatsaka tamin'ilay fahotana izay Jesosy mba tena tonga saina tsy voan'ny aretany tsy dia maninona mihitsy zahay fa afaka rikoriko-pahotana miasany anatin'ny fony tsirairay avy. Azava tsara fa mitodika ivo amin'izay fiainam-pahotana ny ainanay zahay, dia miroso amin'ny fiainam-pahamasinana, tsy hoe mandrimandry ohatrany hoe fa milamilami-tsaina satria mpamonjy fotoam-bavaka ohatran'izao, fa mazava tsara fa mandeha miaina ny fibebahana. Misaotra Jesosy fa vanginao tsirairay avy. Tompo mifona aminao zahay, mifona aminao fa matetika zavatra skoatrenay amin'ny fiainanay fotsiny angeny toa mody tsara amin'izay olona ohatry ny mahamatykena maso aminay zahay dia mody tsara, fa kay rehefa jerena ny tena izy aminay dia mahamenatr'olona, mbola ny nofo be anay ihany no manjaka. Mifona anay aminao zany Jesosy, mifona aminao zahay ny amin'izay endrika ivelan'ny fanontonay anao, toa sandoka ilay vo mivoaka amin'ny fiainanay. Tompo avangio manokana ny tsirairay avy. Raha mbola misy aminay na manaraka ny anaty Facebook any zahay na eto manoloana eto, mbola tsy nazava tsara taminay hoe mila mandray ilay voan'ny fibebahana, mila mandray an'ilay voanao Andriamanitra, ilay voanao, ilay ADN-anao mihitsy, ilay graine-anao hoe kay raisinao anatinay ao. Raha mbola tsy nazava taminay zany amin'ity androany ity, raisinay ianao, manjakady anatinay, dia mipoitra amin'ny fiainanay ny vokatry ny fanahy, dia mandroso amin'ny fiainam-pahamasinana, maneho ny toetra ny Jesosy zahay. Rehefa potsitra Jesosy ataovy tonga saina mihitsy ny zahay hoe haino zahay rehefa potsitra ny tena mampiseho tsara hoe iza marina moa zahay ty. Mifona aminao izay fa impiry mitsoka n'ireny olana sy olona sy ny vesatra rehetra le mitsoka olana izay Jesosy, mitsoka pression, ay moa ireny hanefenao anay. Andriamanitra amboary zahay ary, mety zahay tefenao mba hamoa mitondra vokatra olona amin'izao sisa izao, tsy te hoe hiaina fotsiny eto ambonin'ny tany zahay Jesosy, efa averimberinao aminay nge zany hoe manao mpianatra ny olona hafa, fa variana zahay, variana amin'ny fitediavana, variana miahiahy amin'ny fiainana, variana amin'ny fahafinaretan'ny fiainana fotsiny, dia tsy mahatafiditra n'izany an-danitra akory ny fisinay. Jesosy hifonanay aminao zany fa amin'izao sisa izao ahitsinao tsara zahay. Matoky anao izay Tompo fa miasa ty amin'ny fiainanay ianao, dia manavao anay rehetrarehetra, dia afaka misy dingana vaovao vita bilan tsara ao anatrehanao indray zay Jesosy, tahaka an'ireny olona manao bilan isa-telo volana, isa-taona. Misaotra Jesosy, dia afaka mandroso amin'ny fiainam-pankatoavana indray zahay. Mankasitraka indrindra ny fiainanay andavanandro, rehefa mivoaka eto izay dia efa fiainana indray zany eo an-tananao, feno ny fanatrehanao zahay, matoky anao izay fa tsy alefanao irery zahay, dia feno ianao mihitsy ho vavolombelon'ny fahatsaranao. Ireo olana isan-karazany ireo
tsy mitsoaka an'ireo zay to fa reo oentinay ao anatrehanao, ianao no mamahazy ary, ianao no manome fanahy ny fahendrena tsirairay hoe inona ny tokony atao manoloana nyity trango ity sy ity, manome fahendrena amin'izay safidy rehetra mila raisina. Dia rainainao tompo amin'izany menay voninahitra ianao dia hody zay rehefa avy eo dia ianao no miaro anay any an-dalana ny fifalianao ny fiarovana mafy ho anay hatrany hatrany. Ny anaran'i Jesosy. Amen.